Tsy hoe mety aminay na tsy mety aminay fa anay aloha dia lalàna ihany no hainay. Lalàna ihany no hainay VTT FM. Fa ny lalàna milaza hoe 60 jours au moins et au plus et 30 jours au moins alohan'ny ialan'ny président de la République any amin'ny septembre octobre izy vao miala. Dia eo ny daty fifidianana maninona ny hitsakitsahana ny lalam-panombenana voalohany indrindra. Lazaina fa hoe misy mamaika satria misy teny article zao koa inona mamaika atsika inona mamaika atsika alohan'izay tsy hitako izay zavatra mamaika fa aminay aloha dia tokony hoe ajaina ny lalam-panombenana ajaina ny daty fifidianana raha ohatra ka natao tany amin'ny novembre ilay izy dia entre novembre et décembre 25 novembre et 25 décembre tsy diso raha ny lalàna no ampiarina dia mampagaga anay mihitsy zany hoe élection anticipée zany. Misy angefa navitany propagande miloa maraina hariva atoandro izy mitsindratsindaka ery nefa ny zavatra nangatany vahoaka raha tsy omeny akory azafady aloha ohatrany misy somary manana ny foko amin'izany mbola any foana ny foko hoe maninona tsy omena ny vahoaka ny zavatra tedavina tsindratsindaka izy maraina hariva atoandro dia mihefika izy zany fa hoe anazy ny vahoaka dia hoe azo atao ny propagande dia azo atao mandiry amin'ny any ery mihira sy ny karazany fa vita propagande na izy anay dia efa mizarazara zavatra era Madagasikara onge mbola misy tsy milatsaka akory raha tsy diso ahy efa tsy mbola hoe teny officiellement izay latsaka mba omeo azy ny zony mpividy sy ny zony fidiana tokony ajaina zay zony mpifidy sy ny zony fidiana zany isan'ny nanao kely tao amin'ny CENI expert tao fa tena misy zavatra nataonay nefa tsy tonga ny tsy tanteraka akory ka noho izany no tena angatanay dia hoe azahodinkodina ny zavatra rehetrarehetra fa mandehana amin'ny fahamarinana. Raha ohatra ka tianao élection anticipée nareo za dia miteny hoe tsy mety izany tsy manaja ny zo miafy zany tena zany no ambaranay amin'izao fotoana izao omeo zo ny mpividy sy ny fidiana aoka ampafantatra ny vahoaka izy ohatr'izao zay ampahany fotsiny fantatra ny vahoaka reto olo reto dia hiady amin'ny firenena ohatra hoe ny parti politique atao 13 mai reto olo reto manana vina ohatr'izao fa ny sisa nge mbola tsy tena hoe développer ny vina tiany atao dia izay ny tiana apetraka amin'ny ihany hoe mbola lalàna ihany no angatana eo ampiarina mba ho transparent crédible hoe zany fifidianana zany fa tsy mbomboarina any ambadibadika any izay no angatahanay tompoko oka ho ara-dalàna ny daty.